état général aloha zany amin'ny ankapobeny a dia any amin'ny préscolaire aloha no jerentsika voalohany zany hoe ny éducation nationale dia hita fa ny vehivavy aloha no marisika voaloha hiditra hianatra zany hoe aty amin'ny préscolaire zany fa rehefa manombonomboka any amin'ny primaire dia efa manomboka hita amin'ny tanila zany le izy zany hoe ny vehivavy kokoa sy ny lehilahy sy ny vavy zany efa mitovitovy dia rehefa mitombo le fianarana miena an-dalana eny ny vehivavy dia ohatr'izay ihany koa izy aty amin'ny sehatry ny fampianarana teknika sy ny fampianarana arak'asa tena hoe ny vehivavy zany a rehefa miresaka ET zany tsika ohatra enseignement technique hoe lycée dia mieritreritra foana hoe natokana ho an'ny lehilahy kokoa ny lycée technique zay zany ny eritreritra dia lasa tsy dia makany ny vehivavy fa makaty amin'ny resaka formation professionnelle izay heveriny fa hoe ao ihany ny azo ny sitrahana nefa tena afaka atao tsara dia ny université moa izay efa niteny ihany koa fa ny vehivavy ny fitenin'ny zareo anazy moa dia hoe misy an'ilay stéréotype ozy izy ohatrany hoe le vehivavy zany ohatrany tonga dia hoe vocation littéraire dia ny lehilahy vocation scientifique fomba fisainana gasy fotsiny zany le izy fa tsy marina akory dia lasa izay zany mahatonga an'le hoe rehefa scientifique izay ambany be ny tahan'ny vehivavy misehatra ao anatiny fa ny lehilahy no betsaka misehatra ao anatiny. Ny ahitana an'izay betsaka aloha zany dia ny atsimo andrefana anosy androy zany hoe le hoe ny vehivavy mibetsaka mandeha mianatra voalohany zany izy mazotozoto be maro be ny antony raha tsy laza fotsiny hoe le fomba le fotom-pisainana dia coutume antsika gasy ihany koa no miteny hoe ny vehivavy tsy dia tsara raha mianatra be ohatra amina faritra maromaro eto Madagasikara dia eo ihany koa le resaka fahalaviran'ny toerana am-piofanana sy ny fampianarana zany hoe raha lehilahy zany izy dia mety afaka ny se déplacer alavitra fa raha vehivavy izy dia hoe alavitra be dia aloha hijanona fa mety ho reraka kokoa sy ny sisa amin'ny alalan'ny resaka fampitomboana ny accès aloha zany dia ny accès izay mitenir compte ny resaka genre ohatra hoe ny toeram-pivoahana sy ny toeram-pidiovana ireny zany mba tokony afaka ampiasaintsika vehivavy satria matetika ny lehilahy vita teny ihany dia tsika vehivavy vao tsisy ireny nefa tsy afaka mianatra zany dia eo ihany koa le hoe misy point d'eau ohatra le toerana mba ahafahany ihany koa zany hoe ny infrastructure zany tokony adapté dia ny manuel pédagogique ihany koa zany mba tokony mitenir compte an'le tena hoe fitovian'ny lahy sy ny vavy dia ny farany angamba dia hoe tena mila fanovana toe-tsaintsika eto Madagasikara le hoe rehefa vehivavy dia aty kokoa ny sehatra mety aminao dia rehefa lehilahy dia aty kokoa.